Teny kely indray-bava kosa mahakasika ny tontolon'ny fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Namokatra tsaramaso mitondra otrikaina antsoina hoe CAL 98 ny vondrona raisam-pirenena misana ny fanjariana ara-tsakafo na ny ONN sy ireo mpiana miombona antoka aminy. Natao ho an'ireo ankizy mpianatra farofy ara-tsakafo moa ity tsaramaso ara-pahasalamana ity. Rahantsika ara ny ambangivanginy izay. Namokatra tsaramaso mitondra otrikaina antsoina hoe CAL 98 ny vondrona raisam-pirenena misahana ny fanjariana ara-tsakafo na ny ONN miaraka amin'ny ministera fambolena, ny ministera ny fampianarana ary eo ambanin'ny fiahin'ny primature zany rehetra zany. Natolotra tamin'ny pomba ofisialy omaly zany tsaramaso mitondra otrikaina izany. Mitondra fanazavana Andriamatora Vatomanga Roland, ministra ny fambolena. Misy ny tsaramaso no atsaraina haricot fortifié zany hoe nampiana via sy nampiana calcium ary nampiana phosphore hoentina manatsara ny fahasalaman'ny zaza, ny ankizy mpianatra indrindra manomboka amin'ity taona ity. Lancement no antsoina azy androany zany hoe fanokafana, fanombohana an'io ezaka io. Fa ny tsara homariana zany dia vokatry ny fikarohana nataon'ny FOFIFA izay ambany fiadidian'ny ministera fambolena ihany izy io fa ny rahany asa kosa tamin'ny ONN ao amin'ny primature, ny rahany tamin'ny ministera fanabeazana ary nisy fanaraha-maso ara-pahasalamana nataon'ny ministera fahasalamana ka izay fiaraha-miasa namokatra ary namoaka foto-tsakafo fanampiny vaovao avy amin'ny tsaramaso izay no nampiavaka amin'ity lanonana tsotra natao androany ity. Natokana ho andreo ankizy mpianatra farofy ara-tsakafo ty tsaramaso CAL 98 ty. Aritra 5 volana kosa manomboka zao ny vanim-potoana andrana amin'izy ty.